Zakaniazava nitsangana ianao iza. Ivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra anao zahay ry Jesosy tompo tianay eo noho ny habe ny fitiavanao anay, fa na dia mpanota zay zahay dia navotanao ary antsoinao hoe rahalahy anabavy zanaka zandry amin'ity andro anio ity, ary dia irina indrindra ny azonanao anay amin'izany toeram-boninahitra metrahanao anay izany, mba ho tsapanay tokoa ny alali ny fitiavanao anay, satria fantatray fa tonga sy hitady hamonjy ny very ianao. Koa dia mangataka amin'ny fanainao masina mba hanazavanay, mba hazonay mahafantatra tsara ny alali ny teninao, sy hafantaranay tokoa marina anao Andriamanitra zay maneho izany fitiavanay izany. Dia mampianaranay tompo ary mitenena araka amin'ny fombanao fa mihaino izay mpanomponao. Dia amin'ny anaranao mavony Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ry havana amin'ity alahady fahatelo manaraka ny Trinite ity dia hitantsika ao amin'ny Lioka 5:20, dia nindiny voalohany ka hatramin'ny 10. Filazantsara araka ny Lioka 5:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 10. Raha mitsangana isika andrezany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpamory hetra rehetra sy ny mpanota nanatona hihaino an Jesosy. Dia nimonmonina ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ka nanao hoe, ilay ity mandray mpanota ka miara-mihinana aminy. Fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe, iza moa no olona aminareo izay manana ondry 100 ka very ny anankiray no tsy mandao ny 750 any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy. Ary rehefa hitany iny dia ataony eo antsorony ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamoro ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe, ave raha mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona maro, noho ny amin'ny olona marina 750 izay tsy misy tokony hibebahany. Ary iza moa no vehivavy manana farantsakely 10 ka very ny anankiray, no tsy mampirehitra jiro ka mifafatrano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy. Ary raha hitany iny dia mamoro ny vehivavy sakaizany sy ny namany izy ka manao hoe, ave raha mifaly amiko fa efa hitako ny farantsakely izay very. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Petraka isika rehetra tao. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fototry ny fifaliana lehibe ao an-danitra dia ambaran'i Jesosy eto amin'ity texte antsika ity androany, indroa no amerenan'izany eo amin'ny 7 sy ny amin'ny 10 ny amin'ny hoe fifaliana ny an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka, mpanota iray izay mibebaka. Raha isika rehetra ao an-trano mahita ny zavatra tsara ataon'ny zanatsika dia izany mahafaly atsika. Hendry ny zanatsika dia faly isika, manao zavatra tsara ny zanatsika dia faly isika. Fa ny fifalian'ny lanitra eto dia hafa kely mihitsy, satria raha mijery isika ireo mpanora-dalàna sy ny mpamory hetra rehefa mijery an'i Jesosy sy izay mpihaino azy eo, dia tsy mba nanana fofalifaly izy ireo mijery an Jesosy, fa fimonomononana, azo lazaina hoe fahasosorana aza raha jere raha atao amin'ny teny mahitsihitsy kokoa. Fahasosorana mijery an Jesosy, ity milaza ny tena no mpaminany. Nefa mba jereo reto karazan'olona manodidina azy. Ny fanazavany ny teny soratra eto moa dia hoe lazaina hoe mpanota miaraka ile ity mandray mpanota ka miara-mihinana aminy. Le mpanota eto raha velarina koa ny hevitra ilay teny hoe mpanota eto dia olona ratsy laza eo amin'ny fiarahamonina. Tsy mba misy olona tsisy ilana azy eo amin'ny fiarahamonina. Zany no iresahan Jesosy eto. Raha mandinika tsara isika ny amin'ny ny asa fototra hatongavany ity Jesosy ity,
asa raha fantatsika natsarotsika ny nilazany anjeliny amin'izay zavatra ataony fa teraka ny mpamonjy tamin'ny andro krismasy hamonjy izao tontolo izao, hamonjy azy amin'inona rehefa omena anarana izy dia ny anarana atao hoe Jesosy hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany, olona mpanota raha ampitovizina amin'ilay fomba ny lazany Jesosy azy amin'ilay zanakadala very eto, ny olona mpanota dia mitovy amin'ny olona maty, olona maty satria lavitra an'Andriamanitra. Ilay zanakadala eto lavitra ny ray aman-dreniny izay nanasoa azy, ny karakara azy, nanabe azy, nanome azy ny zavatra rehetra, ary na dia ao aza ny toetrany hoe mehoainy anjara fananako dia nomena azy dia nilaniny amin'ny filibana sy ny fiainana ratsy rehetra niverina izany zanakadala zany. Dia rehefa niverina dia niraisy ny rainy. Olona izay azo lazaina fa tsy manana ninonina intsony antenaina dia niverina teo amin'ny rainy. Dia ny tantarany fiainana izy ka nilaza ny tenany hoe efa nanota taminao. Ilay hevitra ny teny hoe efa nanota dia mitovy amin'ilay hoe efa maty. Ary io nolazainy indray hoe ity zanako ity efa maty fa velona indray, efa very fa hita indray. Izany ny zavatra hitantsika eto dia miresaka amin'ny olona ka sokajin'olona efa maty toy ny efa maty eo amin'ny fiarahamonina na eo anatr'Andriamanitra Jesosy. Kanefa araka ny voalaza teo ny mission fototra tongavan'ity Jesosy ity dia ny hamonjy anareo izay verina fa hoe maty, hamonjy ireo izay fa hoe very. Izany no ahatongavany ety an-tany. Tsy manahaka ny fivavahana sasany izay manodina amin'ny hevitra hafa. Ny ahatongavan'i Jesosy dia ny hanomeanao fiainana mahafinaritra sy fiainana tonga lafatra. Tsy izany. Izany tsy mampisy fifaliana ao an-danitra izany. Fa ny fototry ny fifaliana ao an-danitra dia ny mahita ny mpanota anankiray izay mibebaka. Andriamanitra mandraka ankehitriny dia mbola mitady ny olona. Tsy misy olona mitady an'Andriamanitra izany na oviana na oviana. Fa Andriamanitra no mitady satria efa hita fa olona efa very reto. Izany nanirahany an' Jesosy. Ary mbola izany no tanterahiny mandraka ankehitriny, mitady ianao, mitady antsika, mitady izao tontolo izao izy ho vonjeny. Satria hitany fa very. Ary io ilay voalaza hoe efa maty ny olona. Ary raha milaza izany ny soratra masina amin'ny testamenta taloha dia hoy Jehovah manao hoe hataoko ahoana no hahafaty ny efa maty. Hataoko ahoana ny hahafaty ny olona efa maty. Ary izany nanirahany zanany mba hanavitra ny olona maty, hamelona hanangana indray ireo efa maty. Izany no ahatongavan'i Jesosy. Fa misy sokajin'olona izay manatrika an'i Jesosy eto, miresaka sy mijery izay ataon'i Jesosy eto, tsy mba faly mahita an'izany. Tsy miraharaha izay efa maty any izy. Fa dia nanome tsiny an'i Jesosy izy. Ary izay nahatonga an'i Jesosy sy nanao an'ireto fanoharana ireto izy. Dia ny amin'ny ondry very, misy 5 izay tsy eo, kanefa misy anankiray izay very tsy ao. Sarobidy amin'Andriamanitra io anankiray. Inona ny fifaliana any an-danitra? Raha ho antsika zao dia falitsika, sy avy aloha rangazy anankiray izany ve raha hampanina antsika fa misy 5 reto, tsy mampanina inona very ihany. Zay ny antsika olombelona. Pelohany very ihany izay very ihany. Fa mbola misy bedabe reto. Tsy izany ny an'Andriamanitra. Fa sarobidy aminy ny mitady an'ilay anankiray izay very. Ary io nolazain'i Jesosy, asehon'i Jesosy amin'reto mpamory hetra sy ny fariseo izay manatrika eto reto, izay milaza ny tenany hoe zahay dia taranak'i Abrahama, zahay
tsy mba teraka avy amin'ny fijangajangana. Izahay dia mpandova ny teny fikasan'Andriamanitra. Ka dia tsy mila intsony izany famonjena izany fa mpandova ho Jesosy tsy izany mampifaly an'Andriamanitra. Fa inona ny fototry ny fifaliana ao an-danitra? Ny ao an-danitra dia mahita. Ny fototry ny fifaliana dia ny hoe mahita ilay ray izay mahatsiaro fa very. Ka mahita ilay namonjy azy, ilay nantady azy. Ary ahoana moa filazan'i Jesosy rehefa mitena tsy tonga hitady izay salama, fa tonga hitady ny marary, hitady ny very. Raha ianao mbola mahatsiaro fa tsy very, dia maivana ny hatsapanao sy ny hahafantaranao ny lanjan'izany fitiavan'Andriamanitra nitady anao zany. Raha ianao tsy mahatsiaro hoe nanota aho, dia maivana ny lanjan'ny fahafantaranao ny asan'Andriamanitra nanolotra ny zanany. Fa tsy tonga hitady ny marina ho Jesosy, fa ny olona mahatsiaro ny tenany hoe mpanota aho. Mpanota aho. Izany no ahatongavan'ity Jesosy ity, ary ny azy sarobidy aminy ny anankiray izay mahatsiaro miverina eo aminy, manatona ilay mpamonjy azy. Io ny fifaliana any an-danitra. Sika rehefa mahazo diplôma, mahazo nationalité, dia faly be tsika. Io ny fototry ny fifaliantsika. Mahazo an'izao, mahazo an'izao. Dia faly isika amin'iny, nefa zavatra mivelona fotsiny ihany iny. Fa ianao ve faly? Mahatsiaro hoe novonjen'i Jesosy aho. Ary rehefa vonjeny ianao, dia mandova ny fiainana maharitra mandrakizay. Nationalité ianao, zanak'Andriamanitra, mpandova ny fiainana mandrakizay. Tsy manampetra io, tsy miovaova io, maharitra io. Ary ny fifaliana ao an-danitra dia tsy misy afa-tsy ny hoe ianao nahatsiaro ny verina tao amin'Andriamanitra. Io ny fifaliana ao an-danitra. Tsy hoe nahazo zavatra be dehibe tsika eto ambonin'ny tany dia misy fifaliana any an-danitra. Tsy misy fifaliana any an-danitra amin'izany, fa Andriamanitra raintsika tompony harena rehetra rehetra izy. Omeny ianao izay zavatra ilainao, tsy mampaninona an'Andriamanitra. Izay zavatra ilainao rehetra rehetra, omeny zany fahasalamana, omeny zany harena, omeny zany. Isika rehefa manatitra rakitra, rehefa manolotra azy, dia izy tsika hoe ry tompony harena, ny tompony harena omenao $5. Nefa izy tompony harena. Ahoana ny fijerin'Andriamanitra hoe $5 nomenao ilay tompony harena, nefa izy manomenao 1 million, manomenao zavatra rehetra rehetra. Inona no mampisy lanjany iny zavatra naterinao iny teo ao anatren'Andriamanitra? Satria ianao mahatsiaro fa navotan'Andriamanitra ianao, zanany ianao, dia manatitra zavatra ho an'ilay rainao amin'ny fonao. Tsy ny haben'ilay vola teo akory no ino no tian'Andriamanitra, fa ilay fonao nahatsiaro hoe voavonjy aho. Izay ny fifaliana ao an-danitra. Ary mahafinaritra an'Andriamanitra mahita ny zanany mahatsiaro novonjena izy. Io ny fifaliana any an-danitra. Fa izay zavatra ilainao omen'Andriamanitra zany, tsisy antony amin'Andriamanitra ny anomenao miliara na firy, tsisy antony amin'Andriamanitra izany, azo daholo ny zavatra rehetra rehetra. Ny eto an-tany sy any an-danitra moa azy, tsy azo refesina ny fananan'Andriamanitra. Isika no mitantana n'ilay zavatra omen'Andriamanitra, fa saingy mitantana azy any amin'ny lalana tsy izy. Dia lasa fehezitsika ho atsika ny zavatra n'Andriamanitra, fa tsy haitsika mitantana azy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tompony harena, manome anao ny zavatra rehetra izy. Fa tsy raha omen'Andriamanitra 1 miliara no azony atao zany, manome anao fiara 100 izy azony atao zany. Fa tsy io no mahafaly an'Andriamanitra, itsika faly amin'ny zavatra materiel. Fa ny an'Andriamanitra ny mahafaly azy ao an-danitra dia hoe io toy ny zanako miverina amiko, tahaka ilay ray niandry ny zanany, nandeha any amin'ny ditrany,
nandany ny andro any amin'ny filany zao tontolo izao, nandany ny androny amin'ny zavatra fahafinaretany nofo amin'ity tany ity. Io ny azakazany olona fa izay no heveriny fa mahafaly. Mandany ny heriny, ny fananany, ny androny, ny orany, ny asainy, ny herim-batany rehetra amin'ny zavatra mora levona sy mandalo ary mihelina ihany. Zany mahafaly atsika zany. Kanefa reraka ihany isika. Dia eo natao ny soratra masina hoe toy ny misambotra rivotra ihany ny olona tahaka an'izany. Izy amintsika no afapona hoe nahasambotra rivotra betsaka, toy misambodrivotra ihany isika. Fa izay manana kosa an'ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ny ray ny hamonjy atsika, reo no tena sambatra reo. Satria izay zavatra holovainy dia tsy mba zavatra mora simba na mora levona fa maharitra mandrakizay. Na zanak'adala ilay ataontsika hoe adala moa izy satria izy hoe nandao ny ray aman-dreniny, izy nanana harena be izy, nandany nanao izay afa-po azy izy, fa rehefa avy eo izy rehefa tratrany tsy fananana izy dia hoy soratra masina hoe nitodika ny sainy, zany hoe nieritreritra izy. Tora herim-po very maina ihany nandaniko ny fananana rehetra. Io tsy hoe ray mpimaso hoe dia lasa ny fananany, fa tena nanao ny fahafinaretana mahafinaritra ny nofony rehetrarehetra izy. Afa-po tamin'ny anina rehetrarehetra, fa saingy nisy fotoana izay nandalovany fahasarotana dia teo izy nieritreritra hoe na ny mpiasany raiko aza tsy mba mihinana ny fihinan'ny kisoa. Ny fitenenany an'izany dia manambara indrindra ny fanetretena lalina ao aminy. Na dia zanaky ny mpanan-karena tahaka n'inona ary izy, avy eo lasa tafalatsaka lalina ny fiainany, dia nanasokajany tenany mihitsy ho ambany izy. Ka ny teny izy hoe ndeha heverina any amin'ilay raiko aho fa na ny mpiasany aho aza milamina noho ny tenako. Ka hiteny amin'ny raiko hoe ray eo efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao. Io teny io manambara hoe efa maty aho, iza no hamelona ndeha hiverina any amin'ny raiko aho. Io fibebahana io ny tadiavin'Andriamanitra amin'ny olona rehetra, amintsika rehetrarehetra zao. Ny fibebahana ny tadiavin'Andriamanitra amintsika. Io tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinona io. Fa raha olona 7 tsisy hibebahana i Jesosy, ataoninona? Tsisy ilan'i Jesosy an'izany. Fa ilay mpanota anankiray mibebaka, io no mampisy fifaliana any an-danitra. Ianao ve, ny fiainanao ve mampifaly ny anjelin'Andriamanitra ao an-danitra? Faly ve ny anjely mahita anao? Fa mibebaka ianao. Ahoana ny fijerin'Andriamanitra antsika tsirairay avy? Faly ve ny ao an-danitra mahita anao? Tonga eto isika. Sarobidy ny anananao anjara amin'ity andro ity, mba hahafahantsika mandeha ny tena tsara, mba hahafahantsika tena mipetraka amin'ilay toeran'ny mpanota izay mila famonjena, mba hahafahantsika ny asarobidiny zany atao hoe fitiavan'Andriamanitra sy ny famondram-pony zany. Zereo no falazan'ny Mika rehefa milaza azy hoe Andriamanitra, iza ao Andriamanitra tahaka an'io Andriamanitra io? Tsy misy. Tsy misy Andriamanitra tahaka an'io Andriamanitra antsika io izy. Mamela ny heloka sady mandalo ny fahadisoana amin'ny sisa rehetra amin'ny lova. Tsisy Andriamanitra mamela heloka tahaka an'izany. Tsy mitaky hoe atero zao aminoako, aminombola, aminoan'izao. Tsy Andriamanitra tahaka an'izany izy. Fa ny fonao ny dinihina. Andriamanitra mijery ny fotsika, mandinika ny fotsika, mamantatra ny fotsika izy, mahalala antsika tsirairay avy izy, fantany ianao izay mibebaka, ary ny fahitany ianao io ny mahafaly ny ao an-danitra. Andriamanitra tonga mitady izy fa tsy tadiavina. Andriamanitra tonga hamonjy izy fa tsy hanameloka anao na hanao tsinotsinona anao. Tsy izany Andriamanitra antsika, tsy hanameloka anao mihitsy Andriamanitra. Ny olona rehefa mahita anao dia olona tsisy ilana azy ity. Hoy izy sekoly laladitsika teo, iza ny hinamana amin'ny olona ratsy? Tsisy nanangatanana. Iza no hinamana amin'ny olona ratsy? Andriamanitra tsy mba manilikiliky izy.
tsy manameloka izy, tsy manameloka izy na dia tahaka ninona azy amin'ny farantsitsika fa mamindra fo. Zany no Andriamanitra atsika, te hanadio anao tanteraka izy raha mibebaka marina ianao. Lalina za fitiavan'Andriamanitra hoe nanaiky ny zanany ho fatsihina ohatran'ity, fatsihina eo amin'ny hazo nefa tsy nanaotana dia iray aza ho ny soratra masina. Fa noho ny amiko ny fitiavany ianao no nanekeny ho fatsihina eo, tsy ny lohabava izy ny soratra masina fa ny aretany zany mba hahatonga ny fanamelohana anao hoentiny teo nomboany eo amin'ny hazo fajaliana. Ka ho an'izay rehetra manatona azy dia voavela ny fahotany, voavela ny helony rehetrarehetra ary atsangany ho velona indray ary velona mandrakizay. Zany no Andriamanitra ivavahantsika. Tian'Andriamanitra hampatsiarovana amintsika amin'ity andro anio ity, zany fitiavany atsika zany, zany famonjeny atsika zany, zany fitadiavany atsika zany. Ary tsy mitsahatra izy fa mandraka ankehitriny dia mbola mitady ary maniraka anao koa izy hitady ireo izay mbola any ivelany fa tsy ny hanameloka ny ivelany hoe reny ialao lavitra. Tsika tsy nataon'Andriamanitra handositra fa nataon'Andriamanitra irahiny eo anivon'izao tontolo izao. Iza moa no manao mahitraka jiro i Jesosy ka handefa azy any ambanin'ny vata famarana, fa tsy maintsy apetraka amin'ny toerana mba hanazavany olona. Ianao ny fahazavana, ianao ny fanasina, ianao ny fanantenana izao tontolo izao. Iza no hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao raha isika rehetra moa mangina tsy miteny tsony? Eny mety ho izy Jesosy manao rehefa mangina ianareo dia ampiteneniko ny vato izy hiantsoantso ny vato rehefa ianareo no angina. Ampiasainy intelligence artificielle hitoriteny rehefa tsy hitoriteny tsika, rehefa tsy hanambara filazantsara isika, azo ny ampiasaina reny. Fa isika kosa amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia ny rahiny tsy hanameloka izao tontolo izao, tsy hitsara izao tontolo izao. Fitsarana an'Andriamanitra fa tsy atsika. Fa ny anjarantsika dia manao zao hoe inona Jesosy no ataoko mba hazoko an'ity olona ity ho an'i Jesosy, ho anao. Ampio ao Jesosy mba hafahako mitaona olona anankiray ho anao. Jesosy tsy mitady anao hoe hahafeno trano ianao vao tena hoe kristianina ianao. Rehefa mataona anankiray fotsiny ianao dia io no atao soratra masina hoe fifaliana lehibe ao an-danitra. Tsy mitady anao hitady olona maro be Jesosy, fa ho an'izay zanak'Andriamanitra mitaona anankiray raha mampibebaka olona anankiray ianao, fifaliana lehibe any an-danitra. Dia izay ny mission antsika zanak'Andriamanitra, izay mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanavotany izay nataony amintsika. Ko aza matahotra hoe Jesosy reondry vitsy, tsika tsy betsaka fa vitsy hoe Jesosy, aza matahotra reondry vitsy, fa sitraky ny ray ho anareo ny fanjakana. Efa omen'Andriamanitra atsika ny fanjakana, efa zanak'Andriamanitra ianao, mifaly ny anjely mahita anao eto dia mandehana tanteraho koa ny asako i Jesosy, fa izay ty ahy ny asa ataoko no hataony koa. Dia mahereza indrindra samy hotahin'i Jesosy mba hatanteraka sy amin'ny fanohizana ny mission izay nitanterahin'ny Tompo mandra-piverindray eny amin'ny rahony lanitra. Voninahitra no Andriamanitra raisana kary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra aro azy mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova, efa miposaka amin'ny raha eto amin'izao tontolo izao.